Ny fitoeram-pirenena momba ny tazomoka dia manolotra anao fandarana manokana mikasika ny paikady rehetra hoenty mandresy ny tazomoka. Fantaro fa mahafaty ny tazomoka. Noho izany andraikintsika rehetra miaraka ny manao izay afovoana azy. Mpiara-mombonantoka Ministeran'ny Fahasalamana, OMS, ORTM. Mbola tena mipetraka olana fahasalamam-bahoaka aty amin'ny tany andalam-pandrosoana toa an'i Madagasikara ny tazomoka. Satria raha ny antotanisana ho jerena dia mbola mamono olona maro eo aretin'io eto amintsika. Raha tsy teny afa-tsy tamin'ny taona 2024 isika dia tsy vitsy ny olona tratran'io aretin'io ary namono ny ainy. Ity hitantsika amin'ny sary ity zao ny karazana moka atao hoe anophèle mahatonga ny tazomoka. Efa fantatsika fa fahagolana efa anisan'ny tazomoka. Itsika manana ny tetika pirenetsika 13 ka hatramin'ny 17 ny tanjona dia tsotra fotsiny. Raha mihoatra amin'ny 13 dia enantsika 50 isan-jato io tazomoka io amin'ny 17 ary tahapahafatesana ataontsika zay farany bitika indrindra. Ankehitriny dia fantatritsika tsara fa misy ny fitaovana rehetra entina miady amin'ny tazomoka. Miankina amintsika rehetra ny fahatratrarana izay tanjona izay amin'ny taona 17 raha ohatra ka isika rehetra miara-mosalahy anaparitaka an'iren'ilay misy odomoka ireny any amin'ny tany farany lavitra indrindra ary amin'ny fampiasana amin'ny tokony ho izy ireny dia ho tratra izay tanjona izay. Raha ohatra ka isika rehetra no anentana ireo vehivavy bevoka anatona tompo-pahasalamana inana fanafody dia ho tratra izay tanjona izay. Fantatsika tsara fa tsy mahafaty io aretina findra ny tazomoka io raha mahazo fanafody ao anatin'ny 420 ora. Ka raha izaho, raha ianao, raha isika no anentana ny olona rehetra ka any amin'ny tompo-pahasalamana tsy anaparitaka ny fanafody izay misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsisy tsony izany fahafatesan'izany ka dao ary hiara-mosalahy hiara-entantsika miankina amiko, miankina aminao, miankina amintsika ny fandresena ny ady amin'ny tazomoka. Efa misy avokoa izay rehetra mety ilaina andresena ity aretina mahafaty ity. Ny olana nefa dia tara loatra vao tonga any amin'ny toerana tena ilana azy ireny fanafody ireny. Ny fitoeram-pirenena miady amin'ny tazomoka dia manentana ny tsirairay amin'ny fitaterana ireny fanafody ireny any amin'ny toerana lavitra andrina rehetra any. Ny fahafatesana tazomoka ve asoroana io tsotra fotsiny manatona tompo-pahasalamana anatin'ny 420 ora. Ny fisian'ny fanafody dia zavatra maimaim-poana any amin'ny tompo-pahasalamana mpanjakana rehetrarehetra ary ny zavatra tanjona amin'izany dia raha antsika mosalahy ny tsy fahatapahan'ny fanafody indrindra ny fanafody misy miankina amintsika rehetra ny fanaparitahana izany. Nasarotra aza ny lalana le tsy mampiembotra ny mpitsabo eo anivon'ny sampanarahany miady atao amin'ny tazomoka. Tanjona ny hanenana ny tahapahafatesana vokatrio aretin'io ka paikady napetraka ny fanaterana ny fanafody sy ny lay hatrany amin'ireo faritra faran'izay lavitra indrindra toy ny eto Betsinefo voalohany ao anatin'ny distrika ny Zakara. Ny agent communautaire izay efa nandalo fiofanana no mitantana ny fanafody isam-pokotany ary tsy maintsy manao tatitra isan-kerinandro izy ireo amin'izany. Manara-maso kosa ny mpitsabo ary mandray andraikitra avy hatrany raha misy ny tranga ilana izany ankoatra ny fanentanana ny olona ampiasa lay sy anatona tompom-pitsaboana raha misy ny aretina mampiayay. Isika mpiasa atao amin'ny fahasalamana dia efa manao ny antsika tsy ho zavatra. Ao koa ireo vondrom-bahoaka tsy jara-pahefana gatahana re mitalao amintsika, ao ireo vondronao amin'ny tafika, ao ireo be ny tanàna, ao ireo mpitondra isa-tsokajiny mba hanampy amin'ny famanaparitahana ireny fanafody na ren'ilay misy odomoka ireny tsy anara-maso ny fampiasana azy. Azonao atao ny fandray mivantana amin'ny foibe ny ady amin'ny tazomoka amin'ny alalan'ny reto finday ireto 034 05 419 65 032 04 775 83 034 19 935 11. Ny fitoeram-pirenena momba ny tazomoka dia manolotra anao
fandarana manokana mikasika ny paikady rehetra hoenty mandresy ny tazomoka. Fantaro fa mahafaty ny tazomoka. Noho izany andraikintsika rehetra miaraka ny manao izay afovoana azy. Mpiara-mombonantoka, ministère amin'ny fahasalamana, OMS, ORTM.